Aorian'ny fahafantarana nisan'ireo kandida hirotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena, hanampisa ireo mpikambana seni ireo solitena ny kandida isan'isany. Aorian'izay kosa nisy ny fitsinjaran'ny seni ny fotoana hitenenana ireo kandida ao amin'ny fahitalavim-panjakana na ny temps d'antenne, araka ny andininy fa 700 amin'ny lalàna fehizoro, larina fa 720 tipika aotraotra valo, momba ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka noho tsy fitsanganan'ny ANRCM na ny autorité nationale de régulation des communications médiatisées. Raha ny zava-misy aloha ankehitriny dia tsy tafapetraka izay ANRCM zay ka dia ny CENI no hiandraikitra an'izay fanaraha-maso ny hofizotra ny fampahalalam-baovao sy ny serasera mba hanaraka ny ara-drariny sy ny fitoviana ho an'ny kandida izay akina amin'ny isan'ny kandida satria ny ora tsy mitombony 24 heures ihany. Raha ohatra ka ataontsika hoe 10 ny kandida mety bebe ny azy. Raha 9 ny kandida mety mikena dia arakaraka nomboka le 27 zany. Dia efa mikompte ny antsoina hoe temps de parole sy ny temps d'antenne, mbola tsy propagande akory zany fa à partir le 27 août zany hoe voafantatra fotsiny le kandida dia manomboka ny ampitsony iny dia efa miasa le ANRCM manisa ny temps de parole sy ny temps d'antenne ny tsirairay avy. Tsy mampiatra le principe d'équité sy ny principe d'égalité ao anatin'ilay. Malalaka kosa ny fahitalavitra tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fotoana hitenena ny kandida. Tsy maintsy manaja kosa ny principe d'équité izany hoe ireo rehetra izay manana ny vola apetraka. Ny fahitalavitra dia tokony afaka hitendra ny fanazavana azo teny amin'ny CENI hatrany. Manomboka ny 1 Aogositra araka izany no hamaritra ny pitsopitsony toy ny fanomana ny fifidianana rehetra.